Ilay fanantenana lehibe. Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalypsy. Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Akida Tantely. Ilay fanantenana ho anao. Tolorana ny arahaba indray sika rehetra izay mbola manaraka izao famelabelaran-kevitra rahatsoratra masina izao. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Lohahevitra izay hodinitsika androany dia hoe ny fanambarana ny Etazonia ao amin'ny Baiboly. Move voarakitry ny soratra masina koa ny tantaran'ity firenena matanjaka sy lehibe manana ny maha izy azy ity. Rehefa maninona no tantarain'ny soratra masina ny tantaram-pirenena iray, ary rehefa manahoana kosa ny tsy hita ao anatin'ny Baiboly ny tantaram-pirenena anankiray. Rehefa misy fanjakana izay mandray anjara mivantana sy manokana eo amin'ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra eo amin'ny tantarany tany, dia rakety ny faminanian'ny Baiboly mandrakariva izany. Andao isika verina ny amin'ny taona 1770 tamin'ny Jolay tamin'io taona io, dia nivory ny kongresy tany Etazonia. Nanapaka na ho afana na hijanona ho zanatany Anglisy ity firenena ity. Anankitelo no andray ny safidy. Ny anankiray dia tsy tonga. Ny anankiray kosa ny safidy hoe ho afana Etazonia, fa ny anankiray fahatelo dia tsy nanaiky ny anafana ny Etazonia hiala tsy ho zanatany Anglisy. Ny rava maina ny fangatana fahaleovantena tamin'izay. Rehefa nandrean'izany ilay iray tsy tonga, dia nanapa-kevitra hoe raha teo dia mba naleo tena ity firenena ity. Teo no eo ihany tamin'ny oanina io, dia noraisiny ny soavaly. Kapohany mafy ary niazakazaka an-tsoavaly izy, namonjy ity toeram-pivoriana ity. Rehefa nahita an'izany manodidina, dia nisy rangabe anankiray naniraka ny zafikeliny, nasainy tsikilovy ny zafikeliny teo ambaravarana ny zavatra mitranga. Rehefa tonga ity mpifidy fahatelo ity hoe azo ny fahafahana ihany ve sa hijanona ho zanatany Anglisy ity firenena lehibe ity. Nitsikilo ilay zafikeliny ary nanaraka akaiky, hitany fa lany ny azahoany Etazonia fahaleovantena. Niazakazaka tany amin'ilay raibeny izay mpampaneno lakolosy izy, ary niteny manao hoe dadabe o, ampaneno io amin'ny fahafana ny lakolosinao. Nanomboka teo dia niaina fahaleovantena manokana Etazonia, ary niavaka teo amin'ny tantara izany firenena izany, satria izy ihany no manana lalampanorenana izay miantoka tanteraka nisy ny fahalalana ara-politika sy ny fahalalana ara-pivavahana. Miaro ny vahoaka ao aminy iaina izany fahalalana ara-pivavahana izany. Taty Europa tamin'izany fotoana izany dia mbola niaina tao anatin'ny fanenjehana mavaivay nataon'ny fiangonan'ny Roma. Ilay firenena nipoitra nazo fahaleovantena kosa dia niaina tanteraka ny fahafahana. Fanontaniana mipetraka dia hoe isy fiaikana ve zany tantara-pahafahana lehibe izany? Voasoratra ao amin'ny Baiboly tokoa ve ny tantaran'ity firenena Amerikanina ity? Inona no ambaran'ny soratra masina mikasika azy? Tsy ho hafahafa tokoa ve raha ohatra ka misy firenena izay modely eo amin'ny fananany fahafahana ara-pivavahana tao anatin'ny fotoana anjakan'ny aizy na ara-panahy, kanefa tsy voarakitry ny Baiboly. Andao dinitsika ny bokin'ny Apokalypsy. Hitantsika tsara mialohan'izany fa ny firenen'ny Babilôna dia noraketina ao amin'ny soratra masina satria nanana anjara asa manokana teo amin'ny famitanany planin'Andriamanitra izy ireo. Rehefa nandray ho babo ireo zanak'Israely, ny mediana sy persiana voarakitry ny Baiboly satria izy ireo nanafaka ny zanak'Israely teo ambanin'ny fahababona avy any Babilôna. Ny Grika dia nisoratana ao anatin'ny soratra masina ny momba izany firenena izany, satria io ampira lehibe io no nentin'Andriamanitra nanaparitahana tamin'ny fiteny ainy izao tontolo izao dia ny teny Grika ny soratra masina. Ny ampira Romana dia voarakitra ihany koa anatin'ny tenin'Andriamanitra satria tao anatin'io ampira io nahaterahany Jesosy Kristy, nanombonan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tao anatin'io ampira Romana io no nanomboka nisy ny fikambanany fiangonana sy ny fanjakana izay nanomboka niala tsikelikely ihany koa
tamin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalypsy 7:11 move voarakitry ny tantara tokoa ty firenena Amerikanina ity, ary inona no anjara asa ho ataony eo amin'ny famitana ny planin'Andriamanitra ho an'izao planeta tany izao. Apokalypsy 7:11 ary hitako fa indro nisy bibidia iraiko niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy, sady niteny tahaka ny drakona. Ny fanontaniana voalohany momba ity bibidia ity dia hoe avy aiza no niporan'ilay fahefana? Voalaza fa niakatra avy tamin'ny tany ilay bibidia. Efa nianarantsika ny amin'ilay bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina ao amin'ny Apokalypsy 7:15 dia miteny manao hoe ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa aviteny. Ilay bibidia eto amin'ny Apokalypsy 7:13 ity kosa dia niakatra avy tamin'ny tany. Midika izany ho niakatra avy amin'ny toerana mbola tsy be mponina, firenena vaovao eo amin'ny tantara. Oviana ny poran'ilay bibidia faharoa amin'ity Apokalypsy 7:12 ity. Andovaka itsika ny 11. Raha misy mamapo dia mba ho baboana kosa izy. Tamin'ny fotoana nanababoana ny Papa Ray Masina izay namabo ny kristianina manontolo ihany koa, niezaka nampijaly sy nanenjika namono martiora ireo mpandala sy mpanaraka ny soratra masina. Rehefa nibaboana ny Papa Ray Masina netiny Général Berthier tany Avignon any France, tamin'io fotoana io no niporany ty fanjakana izay lazaina fa firenena vaovao niakatra avy amin'ny tany ity. Tamin'ny taona 770 no nobaboana ny Papa Ray Masina netina nakany Avignon. Tamin'io fotoana io ihany koa no nisondrotany ty firenena vaovao ity. Nanahoana ny fomba niporany? Apokalypsy 7:11 ary hitako fa indro nisy bibidia iraiko niakatra avy amin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy. Hitantsika eto amin'ity soratra masina ity fa rehefa niakatra ity bibidia ity dia voamarika fa misy tandroka roa teo aminy tahaka ny any zanak'ondry. Maneho fahalemem-panahy izany. Ilay tandroka kosa dia tsy ny marina hoe misy diadema, misy satro-boninahitra tahaka ilay tandroky ny bibidia voalohany. Ilay satro-boninahitra dia maneho fahefana sy fanjakana. Ilay tandroka tsy misy diadema izany dia midika ho fahafahana tanteraka, fahafahana eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, fahafahana eo amin'ny lafiny ara-politika ho an'ny vahoaka sy ny mponina izay ao aminy. Ny tandroka dia mariky ny hery, ka ny hery ty bibidia faharoa niakatra avy amin'ny tany ity dia miorina amin'ny fahafahana ny fahalalahana ara-politika sy ny fahafahan'ny fahalalahana ara-pivavahana. Andeha hiverenantsika ny mombamomba azy. Nipoitra tamin'ny taona 770 lay bibidia faharoa. Nipoitra avy tamin'ny toerana tsy mbola be mponina, mifototra amin'ny fahafahana ny hery izay ananany. Firenena mbola tanora sy vaovao izy, ary misondrotra ka manana tanjaka sy hery miasa mangina maneran-tany araka ny ambaran'ny bokin'ny Apokalypsy azy. Izy ary ny firenena tokana, mahafeno izany fepetra izany. Tsy afaka hita firenena feno an'io fepetra io isika, akoatra ny Etazonia izay nipoitra tamin'ny taona 770 ary mirehareny amin'ny fahafahana ara-pivavahana ananany. Mbola ananany mandrakity ny androany izany fahafahana ara-pivavahana izany. Ary ao amin'io firenena io dia misy an'ilay statue de la liberté, tsangambato ny fahafahana izay ireharehan'ny vahoaka Amerikanina, mirakitra teny izay manandratra izany fahafahana izany. Ao amin'ny soratra masina ny tantaran'ity firenena Amerikanina ity. Apokalypsy 7:11-14 ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy, sady niteny tahaka ny drakona. Tiako raha nijanona teo amin'ilay fehezanteny voalohany ny tantaran'ity firenena ity. Kanefa indrisy manohy ny soratra masina fa ilay firenena izay manana fahafahana ara-pivavahana, manana fahafahana ara-politika, mirehareha amin'ny fahalalahana iaina ny vahoaka ao aminy,
dia lazain'ny Baiboly fa lasan'ny teny tahaka ny dragona. Ahoana no olazainy ity firenena ity? Fa inona ny zavatra hitranga? Move fa voalazan'ny bokin'ny Apokalypsy ireo toe-javatra izay hitarika ny fanafoanana izany fahafahana ara-pivavahana izany, ka ifandraisan'ny fiangonana sy ny fanjakana anerena ireo mpivavaka, ireo mpino kristianina mba hanaiky ny marimaritra iraisana izay misosoka eo amin'izany fiangonan'Andriamanitra izany. Apokalypsy 7:11 ny 1:1 hatramin'ny 4:4. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika hahafaty azy. Fomba ara-eto fa hitambatra indray ny fiangonana sy ny fanjakana. Iray indray izany fiangonana sy fanjakana izany, ary anery ny olona rehetra iankoka eo amin'ilay bibidia voalohany, iankoka amin'ny mariky ny bibidia ity firenena Amerikanina ity araka ny faminaniany bokin'ny Apokalypsy. Ny 1:1 hatramin'ny 4:4. Ary manao famantarana lehibe izy ka mampidina afo avy any an-danitra ho eo mason'ny olona azy. Anao zavatra mahagaga mihitsy zany ity fitambaran'ny fiangonana sy ny fanjakana ity. Rehefa tonga eo amin'ny fotoana hanerenan'ny olona iankoka amin'ny bibidia sy ny sariny. Apokalypsy 7:10 hatramin'ny 4:4. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia. Rehefa iseho amin'ny fahamarona ny olana ara-tsosialy eto amin'ity tany ity, rehefa ho anjakany zava-mahadomelona ireo tanora eto amin'ity zao tontolo zao ity, rehefa hiay totongana ny fitondrantenan'ny mponina eto an-tany, anjaka ny herisetra sy ny vonolona tsy azo fefena ny loza natioraly, dia anakambana ny heriny ny fiangonana sy ny fanjakana iteny manao hoe ny fanadinoantsika ny fiankofana amin'ny andro alahady amin'ilay mariky ny bibidia no antony zao fijaliana sy fahoriana eto an-tany zao. Ilaina indray ny verenantsika amin'Andriamanitra ary hiditra ao ambadika izany Satana mba hanao famantarana lehibe amin'ny tanan'ny olona izay monina eo ambonin'ny tany. Ny 1:4 dia hoy izy hoe sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Inona moa no atao hoe sary ny bibidia? Ny atao hoe sary dia zavatra sahala amin'ny tena izy. Izany hoe raha ilay bibidia voalohany zany ny marika hamantarana azy dia ny fiankofana amin'ny andro alahady. Ny sary ny bibidia dia izay mitovy amin'io ihany koa, izay fahefana ara-pivavahana manaraka izany fiankofana amin'ny bibidia izany, mitandrina sy mitana ny mariky ny bibidia dia ny fiankofana amin'ny andro alahady. Anakambana ny heriny, anao fanerena ara-pivavahana ny fanjakana sy ny fiangonana. Iteny manao hoe fotoana iverenana amin'Andriamanitra izao, ny tsy fitsaharatsika amin'ny andro alahady no mahatonga izao loza sy atambo rehetra izao, ary azavain'ny Baiboly izany fikambana ny fiangonana sy ny fanjakana izany. Ao amin'ny Apokalypsy 7:15 dia misy toe-javatra izay hitranga anamafy izany fikambanana izany. Ambaran'io andalatsoratra masina io fa miteka amin'ny lanitra ny fahotany olombelona, miaina ao anatin'ny fahafinaretana feno ny olombelona ny 7, ary hisedra loza mahatsiravina izy eo amin'ny 9. Hiatra amin'ny olombelona ny fitsaran'Andriamanitra ary ho lasa zava-pona avokoa ny areny rehetra. Io Apokalypsy 7:20 io, ireo toe-javatra mitranga mifanesy ireo no atonga ny fikambana ny fiangonana sy ny fanjakana manao hoe izao fahotana rehetra miteka amin'ny lanitra izao dia vokatry ny fanadinoantsika ny fiankofana amin'ny andro alahady. Ilayntsika ny verina amin'Andriamanitra mba hiankoka aminy amin'ny andro alahady. Ho terena ny olona, ho ararotin'ny Satana izany toe-javatra izany, ampidirana fifoazana sandoka eo amin'ny fivavahana kristianisma. Ary efa hita ny bokin'ny Apokalypsy izany, ao amin'ny Apokalypsy 7:13 sy 14. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy. Fantatsika tsara fa ny afo dia maneho fanahy masina, maneho ny fanan'Andriamanitra. Mitantsetra zany Satana
eo amin'ireo fifoazana ara-panahy sandoka ka toa mampidina ny fanan'Andriamanitra ho an'ny olona izay miankoka eo amin'ny bibidia sy ny sary mihitsy, amitaka ny ponina monina ambonin'ny tany. Zao no ambaran'ny Apokalypsy 7:7 andininy 7:7. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia. Fa lazain'ny Apokalypsy 9:7 kosa manao hoe fanandemina ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao, hitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana, anao famantarana, hidiran'ny Satana antsetra mihitsy anao fahagagana, ilazana manao hoe rehefa miverina amin'Andriamanitra isika, rehefa mifoy isika ka miankoka amin'Andriamanitra amin'ny andro alahady izay hamantarana ny mariky ny bibidia araky ny efa nianarantsika, dia iseho ny fahagagana, hiditra antsetra Andriamanitra. Kanefa fanandemina izany ny Baiboly, famitana lehibe izany mba anangona ny olona ho amin'ny adin'ilay andro ny lehiben'Andriamanitra tsy to, araky ny ambaran'ny Apokalypsy 9:4 andininy 7. Amin'io fotoana io dia tadidio fa Andriamanitra ihany koa dia tena androtsaka ny fanahiny marina, aneo fifoazana marina, dia fifoazana miorina amin'ny fahamarinana, fifoazana araka an'Andriamanitra. Inona moa ny mahasamihafa ny fifoazana ara-pivavahana marina sy ny fifoazana ara-pivavahana sandoka? Mahasamihafa azy dia tsotra. Ny marina dia miorina amin'ny soratra masina. Jesosy dia fanonteny eo Mateo 7:2 sy ny 7 manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoky no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay tia raha tia ianareo Kristy dia mitandrina ny ditiko. Ny fitiavana dia mitondra ho amin'ny fankatoavana. Andao toizantsika ny vaky-teny, izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, fa tsy izay manao amiko hoe tompokotompoko. Maro no anao amiko amin'izany andro izany manao hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka amin'ny tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo, hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Nahoana ny olona izay mpamoaka devoly amin'ny anaran'ny Kristy, miaina fifoazana ara-panahy zany? Nahoana ny olona izay manao fahagagana, manao asa soa lehibe amin'ny anaran'i Jesosy, miaina fifoazana lehibe? No ambaran'i Jesosy manao hoe tsy fantatro akory ianareo, satria Jesosy manao hoe tsy izay lazaina amin'ny anaran'ny Kristy, fa izay atao amin'ny anaran'ny Kristy, ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra no hamantarana fa miaraka amin'Andriamanitra tokoa isika. Tsy fantatro akory ianareo Kristy, satria izy miteny manao hoe ny sabata no famantarana ho amiko sy ho aminareo. Isaia 9:20 dia milaza manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny arak'izany teny zany izy, dia olona izay tsy mpisahany fahazavany maraina. Na misy fifoazana ara-panahy ahitana fahagagana miezinezina azy, kanefa tsy manandratra n'Andriamanitra ary tsy miteny araka ny lalàna sy ny teny vavolombelona, hoy ny Baiboly, dia olona izay tsy mpisahany fahazavany maraina izany. Sandoka sy fitaka lehibe entin'ny Satana amitena ireo mpino kristianina izany, amitana ireo vahoaka n'Andriamanitra, ampitambatra ny herin'ny fiangonana sy ny fanjakana, ary hisosoka ao anatin'izany Satana anao famantarana lehibe mba amitana ny mponina rehetra izay monina ambonin'ny tany. Inona moa ny fomba nampiasain'ny Satana teo amin'ny fiangonana kristianina voalohany rehefa napiditra izany famitana izany izy? Tamin'ny alalan'ny ga Constantin dia niteny Satana manao hoe andao hitady ny marimaritra iraisana, izay romanina jentilisa, dia hivadika ao kristianina. Ianareo kristianina dia hitazona ny Andriamanitra reo, fa izao ny andro fivavahana amin'ny masoandro, ilay andro alahady, Sunday ozy ny anglisy, io no ataontsika andro fivavahana miaraka, ho fanehoantsika izany ery ny fitambara ny fiangonana sy ny fanjakana izany, mba hitadiavantsika ny marimaritra iraisana. Amin'Andriamanitra dia tsisy azo atao anekena ny marimaritra iraisana.
Ny fahamarinana dia tsy azo afangaro amin'ny fahadisoana. Ary io fomba fiasan'ny Satana io ihany koa no toizany mandraka kehitriny. Rehefa mitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana hitady vahaolana amin'izao krizy maneran-tany izao, dia hiteny Satana manao hoe ny fitsaharana amin'ilay andro, ilay mariky ny bibidia, io no ahitana vahaolana ho an'izao tany efa feno fahoriana izao. Any Amerika amin'izao fotoana izao dia efa manomana izany fikambanan'ny fiangonana sy ny fanjakana izany. Ireo mpitsara, ireo manam-pahefana, ireo tompon'andraikitra isa tokony avy, ary betsaka ireo boky aman-gazety izay namoandro manam-pahaizana ireo mpitondra fivavahana, ireo mpitsara tany Etazonia fa zava-dehibe ny fikambanan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Isan'izany izay nolazaina ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Babilôna anankiroa, nosoratan'nga Alexander Hislop, pejy 500. Zao no zavatra lazainy: ifanolotanana ny jentilisa sy ny kristianina ary anandratra ny marimaritra iraisana ampiena ny atsana mampisaraka azy ireo. Nga William Rehnquist izay lehibe ny fitsarana tany Etazonia ihany koa dia nilaza tamin'ny boky nosoratany manao hoe ny fananganana rindrina ampisarana ny fiangonana sy ny fanjakana dia tsy ahitana tombontsoa na oviana. Ilaina ny firaisan'ny fiangonana sy ny fanjakana mba metraka lalàna tokana ho izy ireo. Tsy ho ela intsony dia ho tanteraka eo ambany masontsika ny zavatra hita ao anatin'ny faminanian'ny Baiboly. Ny fikambanan'ny fiangonana sy ny fanjakana anendry andro tokana hivavahana, hialana amin'izao krizy manendrika ny planeta tany izao, kanefa tsy avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny n'Andriamanitra dia ny teniny ihany. Ny n'Andriamanitra dia izay lazainy ihany. Amin'ny Apokalypsy 7:4-7 manao hoe sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary hampamony izay rehetra tsy mety miankoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Efa hita ny soratra masina fa ho avy indray ny andro hitambaran'ny fiangonana sy ny fanjakana, hampamonona ny olona rehetra izay tsy mety miankoka eo amin'ny sarin'ny bibidia, tsy miankoka eo amin'ity androny bibidia ity. Ankehitriny Andriamanitra dia miantso atsika mba hitandrina tsy ho azony izany famitahana lehibe izany, mba hiverina tanteraka eo aminy, hivavaka tanteraka amin'Andriamanitra, ka anaiky ny soratra masina ary ny soratra masina rery ihany. Ny sabatany Baiboly no tian'Andriamanitra ho fiankofanao. Io no mariky ny tombo-kasen'Andriamanitra. Io no amataran'Andriamanitra ny vahoakany. Io no hitantanany ianao hiazo ny lalany fiainana mandrakizay. Ao amin'ny tantara faharoa 7:4. Io ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavaka ary hiala amin'ny raha tsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ka mela ny elony ary anasitrana ny tany. Ny fiverenana amin'Andriamanitra sy ny Baiboly ihany no hitahian'Andriamanitra antsika. Ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra ihany fa tsy ny marimaritra iraisana no antoky ny fahasoavana rotsak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy ilayntsika ny andray ny marika ny bibidia, ny marika avy amin'ilay mpahary sy mpamorona antsika. Io ny tokony ho raisitsika, hiankoka amin'ny sabatany Baiboly, hitandrina ny sabatany Jehova, hiandany amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Miantso anao Andriamanitra ankehitriny mba hiverina aminy, hanolo tena ho azy, hiaina tanteraka amin'ny fivavahana, andinika ny tenanao, hiala amin'ny raha tsy fanaonao, dia izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa andeha kosa amin'ny lalana efa nisoratan'Andriamanitra mba ho alehantsika. Dia ny fitandremana ny teny, ny finoana ny Jesosy, ny fankatoavana ny soratra masina, ny fanarahana ny didin'Andriamanitra
ny fitsarana rehefa tonga ny sabata. Andriamanitra ne hikasika ny fonao ka androany dia andray ny fanapahan-kevitra ianao fa tsy ianao no isan'ny olona izay andray ny mariky ny bibite ka hiara-ny afo solofara ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa ianao kosa no andray ny marika sy ny tombo-kasen'Andriamanitra velona dia ny sabata izany, ilay famantaran'Andriamanitra ny vahoakany mba hidiranao amin'ilay fiainana mandrakizay, hiarahanao mipetraka amin'ny Kristy eo amin'ny fanjakana rehefa ho avy tsy ho ela izy. Hoy ny Baiboly manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Apokalypsy 4:12 ny andininy 12. Ianao ny tian'Andriamanitra hitandrina ny didiny, ianao ny tiany ho vahoakany, ho olona masina izay mino azy sy mankatoa ny lalàny. Andao isika hanapa-kevitra ho amin'izany fitandremana ny didiny izany.